Itombo aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ity no alahady fa telo manahaka ny Trinité, alahady ny sampana vokivoky manga, alahady 20 Jiona 2024, alahady akatoky ny fetim-pirenena. Ivavaka aloha isika. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'ity ora sy fotoan'ity zay hanomezanao anay indray ny sakafo dia ny teninao, satria tsaronay indray ilay teninao manao hoe tsy ny mofo ihany no mahavelona fa ny teny izy alokon'ny vavanao. Koa nomeo zany teninao zany indrindra zay Tompo, mba hanananay fahavelomana ao aminao, satria ny fahavelomanao ihany no hanananay fakasitrahana eo anatrehanao ary hanananay koa fitondran-tena mifanaraka amin'ny filazantsaranao. Dia meo zany fahavelomanao aminao zany indray zay Tompo, amin'ny alalan'ny teninao zay ambara sy toriana aminay amin'ity andro an'ity. Amin'ny anaranao Jesosy, lay teny tonga nofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofonainao antsika amin'ity alahady fahatelo manahaka ny Trinité ity, alahady 20 Jiona 2024, alahady ny sampana vokivoky manga manerana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia ny Petera voalohany toko 4:4. Petera voalohany toko 4:4 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria niakatra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fedinareo koa izany saina izany, fa zay niakatra tamin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota, mba tsy andaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejojoana, fanirian-dratsy, ny fimamoana, filanaovan-dratsy, ny fisolotoka ary ny fanompoan-tsampy zay fady indrindra. Ary tamin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka amin'ny ianareo amin'izany fanaraha-po amin'ny ratsy zany ka dia tenen'ny ratsy. Nefa pomahan'ilay efa vonona hitsara ny velona sy maty izy, fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ay masonao manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Velona araka an'Andriamanitra na ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy hitantsika indrindra ny ery amin'ny andinin'ny farany tapany farany ary amin'ny andinin'ny faheniny, fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy, andinin'ny tapany fahatelo zay misy an'izany velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ravana malala, miavaka manokana ny epistily nosoratan'i Petera satria hitantaratra amin'ny asa soratry Petera ny zavatra niainany tamin'ny fanarahana an'i Kristy. Anisany izay nahazony teny mafy tamin'i Jesosy, ny nilazan'i Jesosy tamin'ny Petera hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo am-pelantanan'ny mpanota ary ny andro fahatelo atsangana indray. Ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ary amin'ny andro fahatelo atsangana indray. Raha vao nandeha izany Petera, tena nao hoe sanatry aminao zany. Kanefa Petera vao avy nanao fanekempona miezinezina nanao hoe raha nanontany Jesosy amin'ny mpianany, ataon'olona iza moa ny zanak'olona, dia samy teny teo daholo Petera rery no nalala hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Izy rery no nahateny an'izany.
tenitenen'i Jesosy izy hoe tsy nofa mandranona aneo izany taminao fa ny raiko zay anan-danitra. Efa nambaran'ny Paoly apôstôly koa ihany amin'ny epistily manao hoe matoa ny olona manaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia avy amin'ny fanahy masina izany. Ka isika amin'ny maha-kristianina antsika izay manaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia tsy maintsy mizotra amin'ny lalana izay nandehanan'i Kristy. Kristy niaritra ny mafy tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra, tamin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Eto dia ambarany apôstôly Petera mazava tsara fa izay niaritra tamin'ny nofo dia afaka miota. Eo amin'ny 1:2 amin'ny 4 misy an'izany. Izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka miota. Lazainy koa any amin'ny Petera 1:2 ihany manao hoe amin'ity epistily ity ihany Petera 1:2 iry amin'ny 1:10 izao koa no ambarany: ry malala malalatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny ianareo fa dio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy reny. Fa dio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy reny. Oko fitondratena, oko ho tsara fitondratena ianareo eo amin'ny dian-Kristy. Ry havana, tsy ho tonga amin'izany tsara fitondratena izany ianao raha tsy manaiky andeha amin'izay nandehanan'i Kristy. Kristy dia niaritra mafy mihitsy izy tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Zasy ianao koa mila miaritra ny mafy amin'ny fanarahana an'i Kristy satria araka ny ankatoavantsika an'Andriamanitra no hitondrahantsika fahoriana sy fijaliana, satria ny nofo dia manosika antsika hanohitra an'Andriamanitra. Le nofo moa tena maro eto dia le mampanota antsika. Ny mpanota dia ny hanohitra an'Andriamanitra ihany, ny tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no mamaky azy. Ka zay vonina hiaritra amin'ny nofo dia afaka amin'ota. Lazaina mihitsy hoe efa afaka amin'ota. Vokany tsy afaka mandany ny andro sisa iainantsika intsony sika amin'ny filan'olona mpanota na filany nofo. Fa inona mamaky anao sy mamaky antsika amin'izay fotoana izay? Ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ajanontsika teo ny fanaraha-pony amin'ny ratsy. Eto dia lazain'ny apôstôly Petera fa rehefa tonga amin'izay sehatra izay zasy ianao dia ho tenenin'ny olona ratsy ianao. Izay ny voalaza eo amin'ny 1:4 tapany farany. Tenenin'ny ratsy. Aza taitaitra isika dia efa tojo amin'izany toe-javatra izany satria tsy manao ny fanaontsony, tsy manatanteraka ny zavatra izay baikon'ny filany nofontsony fa velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ry havana, izany no afatra lehibe ho antsika amin'ity androany ity. Aokontsika ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy satria ny nofo dia tsy manan-katao afa-tsy hiady amin'ny fanahy. Dia sorato efa ny teny fa sitrany ny tena mpivavaka marina dia hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny fanahy masina mampahery azy sy mampahery anao andeha araka ny fahamarinana. Inona moa ny fahamarinana? Ny tenin'Andriamanitra. Tsy vitanao mandeha araka ny tenin'Andriamanitra raha tsy feno ny fanahy ianao. Vao avy niraisitsika tamin'ny volana teo aloha moa ny hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Fakotoa tsara mihitsy izany mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ka ny hanehoana ny maha-kristianina antsika dia tsika feno ny fanahy masina, ary rehefa feno ny fanahy masina tsika dia haitsika resena ny
fiasan'ny nofo na amin'ny filan'ny nofo fa mampandrisy ny fiasan'ny fanahytsika. Dia fantatsika tsara ny ambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Galatiana 5 manao hoe ary ny fanahy manohitra ny nofo, Galatiana 5:7-7, ary mifanohitra izy roa mba tsy azonareo manao zay zavatra tianareo, fa raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy ambany lalàna. Ny fanahy manohitra ny nofo. Ahoana nandresenao ty nofo be ty? Tsika moa efa manao zavatra tsy mety dia zao foana ny tenentsika no fa mandany teny, lasa mialokaloka amin'izany tsika. Nefa toy ny soratra masina antsika tsara eto fa rehefa vonona hiaritra amin'ny nofotsika dia afaka amin'ito ko amin'ity andro an'ity aragavana. Ampy izay ny nandehananao tamin'ny fanaony jetilisa, nandanianao ny androm-piainanao tamin'ny fanirian-dratsy, ny fijejojoana, ny fimamona, ny filalaovan-dratsy, fisototoka, fanompo-tsampy, izay fady indrindra. Ampy izay fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao sy miara-dalàna amin'ny Kristy dia lasa fiainan'ny Kristy ilay nandresen'ny fahafatesana sy ny fahotana no fiainanao sy fahavelomanao. Fa amin'ity andro an'ity riavana mitezy zasy ianao hiaritra amin'ny nofo dia afaka amin'ito ianao ary ny nofo dia tsy manan-katao afa-tsy niady amin'ny fanahy ihany. Ka mba hatonga anao tsy ho baikonin'izany nofo zany fa manehaka ny fanahy dia aoka ianao hitalaho manakariva ny fiasan'ny fanahy masina ao aminao sy amiko sy amintsika tsirairay avy satria izay mandeha araka ny fanahy dia ho velona araka an'Andriamanitra ary manana fiainana dia fiainana mandrakizay. Koa eto am-pamaranana ary ampy izay nandehananao tamin'ny filany nofo izay fa ampandreseo ny asan'ny fanahy ao amin'ny tenanao ary aoka ianao hiaritra amin'ny nofo fa izay hiaritra amin'ny nofo dia efa nandresy ny asan'ny nofo sy ny filany nofo sy fanarahalam-po amin'ny nofo fa mandeha kosa araka ny sitrapon'Andriamanitra sy velona araka an'Andriamanitra dia tsarovindray ravana fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra manakizay. Ary ny faharerezanao manao ny sitrapon'Andriamanitra dia hatanteraka ilay tenin' Jesosy ray maka ny teny hoe katsolo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampanao ny zavatra rehetra. Raha dika amin'ny teny hafa, rehefa mibana ao an-tsainao sy mamaky anao ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra kado avokoa ny zavatra rehetra dia tsy atahotra fahaseranana ianao. Ny fahaseranana dia tsy afaka amintsika lina amin'izao anatin'ny Covid sy après Covid zao fa tena feno fahaseranana. Ahoana nandresenao zany? Miteza ianao hiaraka an'ilay manana ny herin'ny fanahy dia Jesosy Kristy izay niteny tamiko sy taminao hoe azo herina nareo milatsa amin'ny fanamasana aminareo arovavolombeloko amin'ny sehatra rehetra misy ahy sy misy anao. Dia ho zany tokoa anie zasy ianao ka tsy omen'Andriamanitra fanahy ositsika fa fanahy mahery fitiavana sy famonoana tena aoka hiaritra amin'ny nofontsika dia afaka minita dia tsy handeha ahaka ny fanaony zao tontolo zao ntsony fa andeha ahaka ny sitrapon'Andriamanitra sy ho velona ahaka an'Andriamanitra. Amen. Dia raha sy misaotranao izay raha eo nohony amin'izany teny mamy izay nataonao taminay izany, ataovy manakoako am-ponay izany, ataovy tsahonay manakariva fa Jesosy Kristy efa niaritra ny mafy mihitsy mahatonga azy hatonga anay rehetra afaka amin'ny fotany. Koa tsy handevo ny faratsiana intsony izay fa izay manota mantsy dia handevo ny ota sy handevo ny faratsiana ary ny tambiny izany ota izany dia fahafatesana. Nefa tsy tianao amin'izany ny fiainanay fa tianao izay hampanotroanao amin'ny fahatsarana manakariva, hampanotroanao amin'ny fiainana manakizay sy ilay tena fiainana izay natolotra ao tamin'ny alalany zanakao izay efa niteny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia tanterao aminay zanakao indray ny vavaka nampianarinao Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, masinona nenina aranao
ho tonga any ny fanjakanao atao ane sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra mena iny anina sazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay mioka taminay aiza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa nao mifanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano izay tononona amin'ny anaraisana kahafanahy masina izao ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy no tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy anie mifanjakana manakizay amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.